tsy dia mieritreritry ny nambolana zany fandritra ny lako hatrany faran'izany ty Angana kely fety angena mo fity tena zanaka miavo zanaka tena miaingo efa tsy andrika io mariage io za aloha fidonera io a dia angana raha eny aky ho avy ka dia tsy maintsy aty amin'ny luxe be aty notondrana nytongo zanak'olona mena koa raha dia efa imehezana efa imehezana fotsiny fa io aky dia agagatsy zay sy maman koa tena ty be andry antona izy antoneny fa maninona raha eny amin'ny fripy ihany tia nijerena fa nga tsy maintsy atao mitony zavatra lafo be tony zay indrina rely nareo tsy maintsy miaingotraingotra ohatr'izao ny fiainanareo andao mariage ny zanakareo ko zavatra mariage tokony ho vita tsotsotra riva aky dia compliqué nareo be ohatrin'izao nareo nga mieritreritra ny zanako lahy fa manam-bola be ohatrin'inona inona zany le tena tanjondry amin'ny zanako lahy iny miaka ny arenany sy ny fananany mihitsy ny tena tanjondry ka ndre olona tsisy atao sy tsisy ale avy any amin'izay aleandry any neneniny ty iny madame Bertine ny atsondriana fa za za neneneny evandry mihitsy avily fitya zany ho ny ekipy ty tere tsara ty zany dia hiditra ato anatin'ny fianakaviana dia andaniny hanina imenakavy ao an-trano ao fotsiny raha tsy amindry fa apetrao ny zavatr'olona fa ngandry manam-bolany amin'iny fitya mila deuxième robe koa reto zao feno ty rose ty tsara be donc amizay ry mihody fa efa ampy zay andrasa aloha fa mbola vo mijery lany andro aty fotsiny tsika fa ery amin'ny Charline mpanao friperive aky malalaka be dia tsy maintsy hoe aty ve ye tsara hoe raha tsy indri ny vadiny zanako ary tsy hivoaka amindry mihitsy nyzao zavatra tsara be an'olona izao fa samby rediredy eo ary mialahy eo akaiky koa andramaloha tsy mety miaraka izany riny sy ny zanako mihitsy mila misaraka kala raha tsy tarebe avy any amin'izay misy anazy ity to dia zao ka tsara tsy mety fa esorony zavatr'olona sady jeriny taritaky aby amin'ny tany nareo nga vita anasan'io zavatr'olona io oe tro ny princesse ny tiany olona andrehatrafo amin'ny afitsaribosy kitay ty tonga ny aminayko princesse reto accessoire reto zao to dia offert daholo neny tsara be zao to dia zao esorony zavatr'olona fa tsy mety zao e tsy azokina tsy anaovany ty kapascope tosy joginina fotsiny amin'ny mariage io fa andaniny volanjanako fotsiny zany nampianatra sy ny kolokolo na tonga anazy ohatrin'iny ko tena ny sasatra fotsiny otoy oui mamtiny fa hoana moa lesy rehetra zany ny mahazo akanjo tsara tare de luxeuse be mihitsy dia za zany tsy mba jereno mihitsy no mareny anahy za koa tsy anaika fa de jerefako zay zavatra lafo indrindrato za fenona toy izao anao ve dia olona vaovao avy miditsy fianakaviantsika riny to dia ohatry ny ampitainao be za kosa tsy anaiko mamitiana ka za amin'io mariagenao io mamitiana za tsy maintsy manao demoiselle d'honneur Madame Upsia, ilay lapa ny kojakozany mariage ho anao izay manomana mariage na atoato na rehefa avy eo même ka hoe mila zavatra miavaka sy tena tsara manome toky anao ny Madame Upsia jereny zato akantony ansekako anao ny tombono anao raha maka robe de mariée atao Madame Upsia ianao dia ny accessoire rehetra izay fantatrao fa tokony miaraka amin'ilay robe dia efa omena anao maimaimpona jiabijiaby tsy diso anjara mpanatrika satria dia misy robe natokana ho an'ny invité sy ny demoiselle d'honneur ato amin'ny Madame Upsia tena hoe izay tsy hitanao ato ny manenina akoatry ny anana sy ny ovy dia misy izay ilainao rehetra ao rehefa mahakasika ny fijejojejoana amin'ny mariage ka inona ny tsy hanambady teny inona mbola andrasana za mba manaiko tsindritsindrindry eo sao dia verandry fa tsy mba jejo ohatrindry koa ary izay taloha tony ohatr'izao madame Bertine rehefa hoe anao demoiselle d'honneur zany trikala fititya Madame Upsia, Galerie Urbania Analakely, box 07.